Nanana eo anivon'ny ireo mpiasa-panjakana sy androm-panjakana kosa indray izy ity dia niverina kianja ny toy ny lalao zany tamin'ity faran'ny herinandro ity. Melohon'izay nefa dia misy ny fanapahan-kevitra izay niraisy ny fanjakana tamin'ny alalan'ny dekret nanangana ministera 5 hikarakara ny fananana izany ka mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny talehan'ny federasiona ny taranja ho an'ny daholobe. Niverina ankianja nanomboka tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fananana ho an'ireo mpanao fanatanjahantena eo anivon'ny androm-panjakana sy ireo mpiasa-panjakana. Tapakara fa dia komity manokana hanatsangana ifandrombonan'ireo ministera 5 no hikarakara sy hitantana ny fananana regionaly sy nasionaly amin'ity taona ity. Tangana zany ny komité interministériel izay arafitry ny ministeran'ny finance et budget, ministéran'ny intérieur décentralisation, ministéran'ny santé publique, ministéran'ny fonction publique ary ministéran'ny jeunesse et sport. Io zany mandrafitra le comité interministériel izay hikarakarany ny championnat régional sy ny championnat national atao any Toliara amin'ity taona 2017 ary handrafitra ny fandrindrana ny fifidianana ho an'ny association zay hitatana ny président zay hitatana ny association mahakasika ny fanaovan'ny fitezan'ny mpiasa-panjakana ny arabatana. Koa eto zany zay dia manambara fa dia mijoro araka n'izay voalaza zay zany ny comité interministériel. Toy izao ary ireo vokatra tamin'ity fiverenan'ny fananana ankianja ity indray taranja basketball aloha tetsy amin'ny Sainte Famille Mahamasina no tanterahana omaly asabotsy ka toy izao ny vokatra amin'izany. Ny DP nandresy ny MTP tamin'ny 927, ny MID nandresy ny KNAPS tamin'ny 127, ny MCP ASP nandresy ny MCC tamin'ny 927, ary ny MID nandresy ny MGAM tamin'ny 920, ny MPP SPF nandresy ny douane tamin'ny 270, ny NFA nandresy ny KNAPS tamin'ny 920, ny justice napindrika ny MIDSP tamin'ny 470, ny trésor nandresy ny INSAR tamin'ny 720, ity fifananana ity arahantsika amin'ny sary ity. Ny MID nandresy ny DGG-FPE tamin'ny 820. Teo amin'ny taranja volleyball kosa indray izay ahitana mpandray anjara 10 dia toy izao ny vokatra tonga eto am-pelantanana. Ny Jirama nandresy ny trésor faharoa tamin'ny 7-3. Ity arahantsika amin'ny sary ity kosa indray dia ny fionana teo amin'ny trésor sy ny zareo avy eo amin'ny ministeran'ny environnement niondrika tamin'ny 7-3 loatra teto ny ministeran'ny environnement. Ministeran'ny santé nandresy ny ministeran'ny MTMT tamin'ny 7-3 no oatra. Itoy amin'ny faran'ny herinandro izao indray ny fifananana eo anivon'ny ity fanatanjahantena anivon'ny mpiasa-panjakana ity.